misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. Miarabanao ary manana fiadanan'ny tompo anao sy ny ankonanao amin'ity androany ity tonga amin'ny fotoana fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra isika ka andeha hiara hivavaka. Midera sy mankalaza anao zay ry Andriamanitra ray tsara sy masina indrindra ny an-danitro noho ny fitantanao sy fiarovanao ny fiainanay. Tonga eto izay hianatra ny teninao, mangataka mba ho diovinao ny loto rehetra na ara-nofo zany na ara-panahy na ara-pisainana ka mba hoeninay ny feonao izay miteny aminay amin'ny alalan'ny fanahy masina ary ho mamy ho anay izany teninao izany ary mba ho fi ho anay ny kasa hanatanteraka izany sy hankatoy izany araka ny sitraponao. Tonoina ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenintsika androany ny alatsy dia hoe fitsipika momba ny fihinana. Fitsipika momba ny fihinana. Eo ampamakafakatsika ny Levitiko sy toko faha 12 dia misy teboka efatra mendrika ho resana. Voalohany, mario fa izay azontsika hanina no resan'Andriamanitra mialoha vao tsy azontsika hanina. Ravakitsika ny Levitiko sy toko faha 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Fantatr'Andriamanitra fa voninahitra kokoa ny olona ary miena fikominy rehefa seho azy ny lafitsarany. Jereo nge ny Genesis toko faharoa andiny faha 17 ary Jehovahandriamanitra nandidy andray lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra amin'ny sady azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Inona no tonga ao an-tsaintsika voalohany rehefa mieritreritra ny atao hoe kristiana adventiste mitandrina ny andro fafito sika? Ny litsitrireo zavatra tsy azo atao ve sa ny litsitrireo zavatra azo atao? Faharoa, mario fa nataon'Andriamanitra tsotra tokoa ny fomba azotsika manavaka ny hena mahasalama sy ny manimba. Amin'ny biby an-tanety mivaky kitro mandinika fihinana izy izay. Tsotra e, ny kisoa ohatra dia mivaky kitro fa tsy mandinika. Ny rameva indray mandinika fa tsy mivaky kitro. Tsy azo atao eo an-databatra ireo ara-baky teny. Jereo amin'ny Google ny hoe trichinosis rehefa afaka anao. Nataon'Andriamanitra ho mora ny anavana ny biby madio sy maloto ao anatin'ny rano ihany koa. Fihinana izay misy kirany sy vombony araka ny Levitiko toko faha 12:5. Ny amin'ny vorona indray dia azo tsorina toy izao. Ny vorona na ny biby hafa mpihinana fatim-biby na piremby no tsy fihinana fa ny ankamaroan'ireo mihinana nofim-biby kosa dia fihinana. Tsara ny manamarika fa ireo adventista tsy mihinana fa tsy zava-maniry na zava-maniry sy ronono sy atody ihany dia lava andriana 10 taona mihoatra no non'olona hafa. Jereo amin'ny Google ny hoe Loma Linda Blue Jones. Tsara koa mampatsiahy fa tsy nomena ho an'ny sakafo azontsika hanina ny hena raha tsy tahorin'ny fahalavona. Fahatelo, tsy vitan'ny misy fiantraikany amin'ny ara-nofontsika fotsiny zavatra hanitsika fa amin'ny ara-panantsika koa. Andriamanitra mihitsy no miteny amin'ny farany Levitiko toko faha 12 manao hoe fa zao Jehova dia Andriamanitra reo dia izao no manamasina ny tenanareo.
ka de masina ianareo satria masinao. Fa izao ny Jehovahandriamanitra reo de mana-masina ny tenanareo ka de masina ianareo satria masinao. Zay no voalaza amin'ny Levitiky 21:7-20. Fa efatra, mampatsiaro antsika ny Levitiky 21:20 fa mihevitra ny biby Andriamanitra. Tsy ny biby rehetra no natao hazaina sy hovonoina ary hohanina, fa izay ilaina amelomana ny aina sy mahasoa indrindra ny fahasalamantsika ary hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ihany. Afaka jerena ny Korintiana 2:1-2 torak'izany koa ny Levitiky 2:2-7 sy 8. Andriamanitra mpamindra fo sy feno fanendrena tokoa ny Andriamanitsika. Zay ny lezitsika androany zay fitinina, raha fitinina de maneho ny fomba fihinana tokony hohanina sy tokony hohanina sy ny fomba fanehoan'Andriamanitra zany amin'ny fomba tsotra. Nasehony antsika ny tokony hohanina, ny tokony atao zay vao ny tsy tokony atao satria manana tendance hikomotsika amin'ohatra raha hoe tsy azo ny tenenina voalohany. Zay koa zany de anisan'ny lesona voaraintsika androany rehefa miresaka amin'ny zanantsika na amin'olona hafa eny amin'ny fiarahamonina. Tsara kokoa ny maneho amin'ny lafiny pozitiva zay vao ny fandrarana aty aoriana. Amin'ny fomba ahoana no ifandraisan'ny sakafo hoantsika amin'ny fiainam-panahintsika. Zay ny fanontaniana mipetraka. Ny rariko de araky ny teneniko omaly ho mpiaino-pakatoa isika fa tsy hamitaka ny tenantsika. Fa afaka isika mpamaranana. Misaotra ny amin'ny hafatra androany Ray Malalo ta io zay mba ho mpiaino-pakatoa satria teninao zany. Tsy fotom-pinoan'ny adventiste izany fa teninao avy ao amin'ny Baiboly. De ampianaro zay anaiky iny baikonao sy ny didinao satria zany de mandrakariva ho amin'ny tsara ho anay fa tsy tombontsoa anao fa tombontsoa anay zay mankatoa. De ta io manokana ny fiainana zao mpiaino zao kasio raha misy aretina vao raha misy olana. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonona vavaka. Amen. De zay indray mamarana fotoanantsika androany. Marary soanao ary mametraka mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.